Ny hita tao Facebook dia mijerijery fil d'actualité io dia variana fa isaka mihetsika dia misy resaka foana hoe nisy nanolana le zaza, nisy resaka fanolanana ary tena malaza be mihitsy zany ao amin'ny Facebook eo dia mieritreritra hoe fa ahoana ary zany, dia lasa nieritreritra hoe le izy ve mbola tsisy Facebook io fa nalaza foana le fanolanana fa tsy haintsika matetika fa amin'izao efa misy Facebook dia lasa malaza be le izy eny foana. Mety izay angamba mety tsy izay koa, za mieritreritra hoe mety izany ihany satria tamin'ny andron'ny mbola tsisy Facebook tsy nihodina mihitsy ao vaovao fa amin'izay mihodina be ny vaovao dia lasa fantatra daholo ny zavatra rehetra mitranga ary izany koa no anisan'ny mahatsara ny teknôlôjia izay milaza vaovao haingakaingana ary afaka mandray fepetra ny manam-pahefana. Ohatran'izany zao ilay tamin'ny fiantombohan'ny oktobra iny nisy an'ilay bande nipublie vidéo ana bande kely izay resaka pédophile zany mampalahelo any zany satria publie an'ilay mihitsy saran'ilay zazakely manao fihetsika tsy fataon'ny bande lehibe sy ny zazakely ohatrany hoe mpanampy an-trano zany olo lery dia naparitaka ny olona ilay izy dia nihetsika ny manam-pahefana dia tratra izy dia hoe nahiditra ponja bande enina amby roapolo taona dia io hitantsika amin'ny sary io zao dia ohatr'izany hitako hoe mampalahelo be zany ary tsara no miresaka an'izany mba ho fantatry ny olona koa hoe misy olona zany afaka mijery sy mandray andraikitra amin'izy ireny ary ny olona koa moa dia milaza ny heviny ohatran'izao ataoko izao dia tahaka izany sy tahaka izany no ho resahantsika androany ny resaka fanolanana. Voalohany indrindra aloha tsara ho fantatra fa ohatra hoe tsy haiko hoe le teknôlôjia efa mandroso be ve dia anisany koa zany hoe lasa mananao foana ny olona dia tsy mahita tao intsony fa lasa mampiatra ny fialan-dratsiny. Le voaingana koa tamin'ity faran'ny volana oktobra ity le nisy olona tsy haiko hoe nisy nanafika tany Ambohimanga kely dia rehefa nanafika an'ilay olona tany ilay jolahy dia naolana ery zalahy zany ilay vehivavy dia ilay raim-pianakaviana finoan-jareo tena efa mampiorokoditra mihitsy zany. Ny tiako tenenina amin'ireny zany tsara foana ny mametraka sécurité tsara rehefa any anatin'ny trano any. Indraindray koa manko mahatonga an'izy io ny manodidina zany tsy mirahina dia moa koa le tanàna zao sura fa io tanàna io akaikina lalana mitsoka. Matetika moa zany tamin'ny andronay zao tamin'izay mbola kelikely teny Itosy dia akaiky saly tranonay mbola tsisy trano mihitsy manodidina dia vakiana ery zareo foana dia moa ny anay moa zany tamin'izany tsisy tena hoe zavatra mampiorokoditra be ohatr'izao fa alabotry. Hitako hoe izay zany no tena azahoana ery zalavanina amin'ilay izy dia amin'iny no miara tsara zany hoe mirahina ny fokon'olona hoe rehefa mba misy zavatra mitranga dia tonga dia mba miara mihetsika fa tsy midorororo ao an-trano fotsiny ny olona na efa maheno zavatra ary ao amin'ilay olona ao akaiky. Izany zany firaisan-kina malagasy izay tsara veloma amin'izao andro mampiorokoditra izao. Tena mampalahelo be mihitsy zany hoe ohatra hoe voatsindron'ny antsy impiry ilay lehilahy dia ilay vehivavy nefa avy eo naolan-jareo. Tena aza mba tratran'izany fa sanatria. Ao anatin'izany koa tamin'ny volana septambra tany nisy kahana fanolanana tamina zazakely enitaona. Eritrereto amin'izany enitaona zazakely enitaona zany no naolana lehilahy 45 ans tany amin'ny Sahamamy distrikana Parafaravola. Izay no tambazany vola 400. Oh mon Dieu, Andriamanitro, oh my God, tena vola 400. Tsy haiko ny ilazana azy. Le lehilahy koa moa zany tena tsy voataiza tsara zany ny lehilahy angamba ny tena anton'ilay izy dia lasa manaonao foana ohatran'izany. Mampalahelo ilay zaza. Tsara koa ny manamarika fa rehefa ray aman-dreny ianao dia tandremo tsara ny zaza. Ianao moa zany tsy hoe araka an'izay ataony rehetra fa mila faraparana tsara ny zaza hoe tsy miresaka amin'olona tsy fantatra, tsy mandeha any amin'ny toerana tsy mahazatra fa aleo ao an-trano foana dia aleo ary ao an-trano dia na miara milalao amin'ny ankizy ao an-tokotany dia mba misy mijerijery eo izy fa raha mandeha any lavitra any dia tsy fantatra hoe inona ny ataon'ilay zaza dia tandremo zavatra ohatr'izany fa tena
mampalahelo zany zao simba fotsiny le zaza izay miatra amin'ny sainy mandra-palehibeny zany izay no tena mila hitandremana. De lehilahy koa zany ry iray aman-dreny tazeo tsara ny lehilahy mba tena hay hanaja vehivavy sy tsy anana filan-dratsy ohatr'izany. De Antananarivo zany hoe ohatran'ny hoe ito lehilahy ito zany zanaky ny mpiray-tam-po aminy ve zany le zazakely naolany. Ito tantarain'ny polisy hoe zazavavy kely 5 taona miisa 2 no naolany ity agent de sécurité ity. Agent de sécurité zany le ria de hitany mandeha ireny le zaza de ataony ohatr'izany. Tena ohatran'ny hoe fa any anaty film mihitsy misy an'izany angamba raha zaho zao mieritreritra an'izany, tena ohatran'ny hoe fa any anaty film fa zay mila mahay miteny koa zany ny olona iaran'ireny, tsy hoe zazavavy kely ihany zazavavy kely koa sura fa tsy maintsy hiteny ray aman-dreny izy raha vao misy zavatra ohatr'izany, sauf fa koa hoe olona akaiky anazy ilay olona nanolana de ohatran'izany. Tsara koa zany hoe ny vehivavy rehefa misy zavatra ohatr'ireny de tsara manantona ny manam-pahefana mba afaka mandray andraikitra manam-pahefana, fa raha vao tsy miteny ianao de tsisy afaka hanao inona ho anao. Izay zany mila manana courage ary tena ny vehivavy iarana io mampalahelo be satria tena miatra amin'ny fiainany mihitsy ilay izy mandritra ny andro maromaro. De ao anatin'izany koa zao ny olona manana clim izay hitako ito izay efa tany amin'ny 14 juin tany izy ity fa nahitany izy ity tamin'izany fa tena nalahelo mihitsy hoe olona mana clim ilay vehivavy de naolanjareo de bevoka. Zany hoe tsy hay tsony hoe aiza zany tsika malagasy amin'izany zavatra zany satria ny olona malemy ary zany naovany ery zalahy azy. Mila mahay mandray andraikitra isika manodidina, zany hoe tsy maintsy milaza an'ireny zavatra ireny tsika rehefa misy zavatra mitranga fa tsy avela vitavita ohatr'izao satria sanatrian'izany ohatra hoe satria le olona malemy sanatrian'izany satria le olona adala fa mizaka ny zon'olombelona foana ireny rehefa misy fanolanana ohatr'izany. De ito raha ito ny tena tiako resahana lavalava kokoa. Efa misy fomba moa zany tsy fantatro hoe fomba malagasy ve sa fomba avy aiza, misy ny karazana foko hoe ny vehivavy zanaka ao an-trano de tsy maintsy ilay lehilahy foana no miaraka voalohany amin'ilay vehivavy, ilay miaraka teneniko zany amin'ny hoe miara-matory. De io moa zany misy fomba tsy haiko hoe avy aiza, ary tamin'izay mbola kely zao de misy tsaotsao ohatr'izany foana hoe io rangahy io maka ny zanany foana any am-pianarana ary de efa malaza eo amin'ny tanàna fa io rangahy io ihany matory amin'ilay zanany. Zavatra ohatr'izany zany ohatran'ny hoe tsy haiko hoe fomba ahoana zany tena mahatonga an'izany fomba izany izay mahalala mba teneno. Voaingana ilay nisy rangahy hoe nakany Antsirabe zany le vadiny 7 amby 20 taona ilay rangahy, izany hoe fa lehibe ihany, de hoe nakany Antsirabe ilay vadiny de zanany tao an-trano ihany. De sura zany satria tsisy niteny eto hoe zanany zanak'ilay vehivavy fa tena zanany mihitsy zany no niarahan'ilay lehilahy, ary zany tena mahavoasazy satria ny inceste tena ao anatin'ny lalàna mihitsy hoe tsy azo atao raha aty amin'ny tany malagasy aloha zany fa tsy haiko ny any ivelany. De izay no nahatratra n'ity rangahy ity satria niteny ilay vehivavy avy eo ary mitsamboriny manam-pahefana. Io moa zany io resaka hoe fombafomba sy ny fivoarana io zavatra sarotra resahana izy io. Tsara kokoa zany mahay mandinika foana ny lehilahy mba hojerena hoe mbola mety ve zany amin'izao ny filan-dratsy koa moa zany fahalalako olona ohatr'ireny manko zany manana pulsion izy ary ao anatin'izay pulsion izay izy no mamoaka an'izay filan-dratsy izay. Eny le filan-dratsy moa zany azo adika ihany hoe pulsion, fa ny olona tena efa psychopathe be de tena resaka pulsion mihitsy io ary tsy mety raha tsy tena efa manao an'ilay izy. Zany angamba ny anisan'ny zavatra hoe tsara iresahana amina psikiatra na raha ohatra hoe mino an'izany resaka finoana izany ianao de manantona ray aman-dreny ara-panahy koa mba mahay mitsabo anao sy tahak'izany sy tahak'izany, fa tsy manaiky ho resin'ilay pulsion isika lehilahy moa zany indrindra. Lehilahy de araka ny mpandinika de misy ide marobe mandalo ao an-tsainy indrindra io resaka filana ara-nofo io, fa izay angamba no iaho no mety antony andehanana psikology
ny andehanana mijery ny iray aman-dreny ara-panahy satria ireny zany a nohatry ny hoe vala mitazona antsika tsy hivoaka ao anatin'izany ary rehefa niresantsika teo foana moa zany a vehivavy atokony samy joro koa rehefa misaotra ireny matetika koa moa zany le vehivavy ampiaran'ilay lehilahy ny fahefany dia tsy samy teny fa tsara mijoro foana rehefa misy olona mbola afaka iresahana dia tonga dia mijoro foana hoe aza manaiky ataotao an'izany. Misy an'ity hoe page ity ny atao amin'ny Facebook hoe ny hoavy Madagasikara Tiffany Raty-Arniaina izay hitako maly izy ity izay nanao publication zany le vehivavy tsy haiko na resaka organisation ve miaro ny vehivavy hiaran'ny fanolanana ara-batana dia hitako izy zany manao karazana pétition ngambany ao amin'ny Facebook ao hoe le législateur ho an'ny législateur sy ny juriste malagasy dia hoe mba mangataka prison à vie ho an'izay olona manao viol na abus sexuel. Izy zany zao 17 taona izy zao dia 7 taona izy no niaran'ny fanolanana. Manome courage be anazy satria hitako hoe tsy azoko an-tsaina akory ary hoe ahoana ny zavatra iainanao anatin'izany ary mila courage koa no miteny ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana satria sura fa efa taty aoriana izy vao niteny an'izany hoe niara-ny fanolanana sy ny sisa sy ny sisa dia mirarisoa be da be ho an'izay project protect ny hoavy Madagasikara Tiffany Raty-Arniaina izay no anaran'ilay page raha ohatra hoe mahaliana anao ny hijery an'izay dia toany ny tanorantsika fa izany koa no tsara hoe mba misy tanora samy joro dia mila toanana ny ohatran'ireny. Dia tato amin'ny Facebook tato nahita rehefa miditra amin'izay hoe resaka hoe miresaka amin'ny législateur sy ny juriste izay dia misy rangahy zany ao anatin'ilay life talk and dreaming mitantara momba ny zavatra ny ainany. Misy vehivavy zany manodidina anazy izay tsy confirmeko tsy haiko tsy fantatro satria tsy dia mazava tsara no fidirana ao anatin'ilay contexte an'ilay vidéo fa hitako fotsiny azoko fotsiny zany le olana hoe azoko fotsiny zany le olana hoe niara-ny fanolanana zany ny anabavany angamba sa olon-tiany tsy fantatro ny olon-tiany angambany na ny anabavany tsy fantatro fa tsy dia tafiditra anaty contexte koa fa satria mety zavatra nitapahana atao anatin'ny life talk dia mitantara ilay rangahy fa nandeha nakany amin'ny Bianco nandeha nakany amin'ny gendarme tsy nahazo andrarana mihitsy satria ilay voaolana indray no diso izay zany le izy satria hoe ilay rangahy nanolana dia olona manam-pahefana. Dia za moa mbola tsy tonga taty le fitsarana tonga taty le dossier faharoa mbola tsy nampiditra le dossier faharoa dia vao nahino hoe zay diso dia nampiditra dossier faharoa zay dia tao amin'ny parquet tao dia ozy ny parquet hoe manaovinareo taratasy jereo numéro zao dia ampidirao koa le gendarme ozy dia nampidirana tao le gendarme ny soratana tao fa torana senina dia na tsy manao taratasy ihany dia iny moa tsy natsony le gendarme tsy natao akety mahitsy na dia miteny foana ary le vehivavy isaky ny atao akety sy edino fitsarana satria indroa ny akatra teny dia miteny foana izy mifahatorana tao amin'ny gendarme ohatr'izao dia ampidirina violent dia meny anina vola dia enao ny anina fotsiny le izy dia avy eo moa le izy farany le osy natao hoe efa tsy nahitana vokatra ihany le fiantsonan'le gendarme dia aloha mahitsy ampidirina eny amin'ny paka. Dia ohatran'izany zao hoe ohatran'ny hoe gendarme zany ilay teneniko ohatr'izany satria izay marina gendarme zany ilay olona nanolana zany dia tsy arany lalàna satria gendarme izy mampalahelo be zany aty amintsika moa zany zavatra courant be ihany zany hoe misy olona manam-pahefana dia tsy voasazy satria manam-pahefana izy dia inoko angambany hoe rehefa aorinan'iny nahitan'ny manam-pahefana ity dia mba misy manam-pahefana mahay mandray andraikitra hoe mba tena tsisy olona tsy maty manota zany fa mba tena hiarany sazy araka ny lalàna dia ohatr'izany zao tena mampalahelo be satria hoaiza zany majinika rehefa tsy hiaro azy ny lalàna dia io koa zavatra mbola mila sondrotina be eto amintsika eto Madagasikara fa inoko fa mba hoe
afaka mijery an'izany ihany ny manam-pahefana akaiky rehefa misy miresaka ohatr'izao foana ny resaka tahaka izao. Dia takizay zany ny resantsika androany manome courage daholo ho an'ny olona izay mety niaran'ny herisetra ara-batana, tsy herisetra ara-batana ihany moa zany fa fanolanana ara-batana mihitsy ary masahy miteny misy manam-pahefana afaka mandray an'izany, masahy miteny fa tsisy teny raha tsy ianao no miteny. Dia takizany sy takizany ary dia mirary soanareo rehetrarehetra eto amin'ny YouTube dia aza teny no miditra abone amin'ny manaraka indray.